Fa le miarahaba antsika rehetra indray ao anatin'izao fandarana izao ary mirary ny fiadanan'i Kristy ho amintsika tsirairay avy. Ny loha hevitra ady tsaran'ny finoana no iarahantsika mijery, ahafahana manaraka sy mijery akaiky misimisy kokoa ny fomba hiatrehan'ny kristianina iray, ny olona iray izay nifidy ny ino an'Andriamanitra eo amin'ny fiomanana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ity fotoana ity dia hijery manokana ilay lohateny manaraka isika dia ny hoe miabo na miiba. Alohan'ny hirosoantsika lalandalina ary amin'izay lohahevitra natokana ho amin'ny androany izay dia manasanao mba hiara-iombona fa hisy vavaka izay hotononona. Saotranao mandrakariva zay ray tsara indrindra zay any an-danitro, tombotsono natolotra ao anay, tompo-pahavelomana ihany koa, ahafahanay miroso landalina trany amin'ny fanandramana, indrindra eo amin'ny lalana zay tsy maintsy alehanay eo am-piandrasana ny fotoana lehibe izay iomananay tsirairay avy ary efa niomananay hatrany. Ny fanirianay tompo dia fahavononana no tanterahanao aminay tsy akanavaka rehefa tonga izay andronao be voninahitra izay. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Araky ny efa nambara teo zany mifamotoana isika amin'izao fotoana izao lay loha hevitra hoe miiba na miabo, mitovy ihany moa na miabo na miiba, tsy vaovao amintsika izany atao hoe voambolana izany satria dia malaza izany, be mpampiasa izany amin'izao vaninandro izao. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia andeha isika mba amaky ao amin'ny Kolosianina 3 ka ny 2 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Misy antso manokana eto. Talohan'izao dia nahare isika fa ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy zavatra tsotsotra fa mitaona antsika mba hifantoka kokoa amin'izay tsy hita nefa misy. Miainao anatin'ny tontolo hita maso raha teo isika ka ilaintsika ny mahafantatra sahady fa misy tontolo izay tsy hita nefa misy homanin'Andriamanitra ary tsy voafetra fa mandrakizay. Efa nataon'Andriamanitra ao am-pon'ny olona zany fa ny anjarantsika dia ny miomana. Koa raha milaza ny tenin'Andriamanitra eto izay mivantana amiko sy aminao manao hoe saino ny zavatra any ambony, dia miantso atsika izy sy fantoka na ho taraiky amin'ny fieverana ny zavatra eto amin'ity tontolo voafetra zay misy antsika ity, satria mety hanakana antsika izany tsy iroso landalina kokoa hevitra ny amin'izay hoavintsika, satria ny hoavintsika de ho avy mandrakizay. Ary Andriamanitra no nanomana an'izy io, izy no efa nanome ny teny fikasana ary nanamafy fa miasa ho amin'izany izy. Io asan'Andriamanitra io dia manolotra ho antsika fiainana, de ny eto amin'ity tontolo voafetra ity fiainana zay mendrika ho any amin'ny mandrakizay. Marina fa amaha-olombelona atsika, efa niresahantsika teto zany, dia fakapanaho atsika ny mamorona na mamola vola amin'ny fombatsika fiainana zay heverintsika fa mendrika an'izany mandrakizay zany. Kanefa amin'ny olona voafetra atsika, raha tsy laza isika hoe amin'ny olombelona mety maty antsika mihitsy aza, ataotsika ahoana moa ny anana fahefana sy fahafamanao amaritra amin'ny alalan'ny mahavoafetra antsika, anomana raha toka tsy Andriamanitra no miasa. Ny zavatra tsy maintsy hiomanantsika de zao hoe ahafoy
mba tsy fikitra amy zavatra voafetra eto am'ty tontolo misy antsika ity eto am'ty tany zay fandalovana ity. Everinao ve ary fa mety ho azo ekena izany noho ny finoana? Andeha hojerentsika ny Hebreo 4:20 ka ny 5. Andalateny zay tsy vaovao amintsika rehefa mahazatra antsika manao hoe amin'ny anaran'i Kristy, mijery an' Jesosy Kristy tompony ny finoantsika sy mpanefa azy. Tombontsoa no men'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana, satria ny finoana dia tsy mandeha, tsy miorina amin'ny fahitana, fa mandeha amin'ny finoana, zany hoe matoky miankina tanteraka amin'ilay Andriamanitra tompo izay tsy hitan'ny masontsika nefa misy, ary manomana ho antsika tontolo izay tsy hitan'ny masontsika nefa misy. Fomba izay ampiasaintsika am'izao fotoana izao, tontolo misy antsika, vaninandro misy antsika, dia ilay antsoina hoe fampiasana ny fomba fijery, fomba fisaina miabo. Tsy vaovao amintsika izany. Ny tanjon'izy io dia ny ananantsika fomba fijery miala avy eo am'izay mety zavatra mahakivina toejatra manodidina izay mamatotra. Fa ny zavatra tianambara de zao, ampiasaintsika izy io mba tsy fanohitra amin'ny finoana, mba tsy fantohantsika amin'ny zavatra voafetra. Ary eto aza dia tiana ny anamafy fa tokony hitondra antsika amin'ny fifantohana amin'ilay miasa ho antsika izany dia Kristy, Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ilay tompony ny finoana sy mpanefa izany ho antsika. Zao mantsy ny zavatra misy. Ilaina de ilaina ho an'ny olona manao fanandramana eo amin'ny fiainana, ny miady amin'ny antsoina hoe fakiviana, miady amin'ny olana zay mamatotra ny saina ka mahatonga ny olona ray tsy afaka mivelatra. Ity tsy fahaizana mijery lafiny zavatra tsara ity dia vokatra izay ateraky ny toejahatra sarotra andalovan'ny olona iray ka manjary mihidy ny saina. Noho izany dia natao ilay lalam-piofanana zay ahafahan'ny olona miala ao anatin'izay favoazana izay ka afaka mitraka indray mijery izay tokony tsara kokoa ary mahita ny lafiny zavatra tsara eo amin'ny fiainana. Izany toejahatra izany dia ampiasaina aty anivon'ny kristianina, marimarina kokoa aty anivon'ny fanandramana kristianina, ary eo no ilantsika fahendrena avy amin'Andriamanitra. Nahoana ary ianao? Satria ny olona iray izay mandalo sy miroso manapa-kevitra ho am'izany lalam-piofanana izany dia ho afaka tokoa izy am'izay antsoina hoe, tsy ilaza isika hoe aretina le izy fa ataontsika hoe favoazana, noho ny toejahatra sarotra, noho ny ady eo amin'ny lalan'ny fiainan'ilay olona anankiray dia manjary tsy maintsy ampiana izy. Zao nefa ny zavatra tsara ho tsarontsika, ny finoana dia efa nataon'Andriamanitra hampitraka ny fomba fijerintsika, hanalatsika eo amin'izay mety mahatonga ny fomba fijerintsika hijanona ao amin'ilay hoe miiba, ka mitondra antsika ho any amin'ny miabo. Eto zany dia tsy milaza isika hoe tsy ilaina ity lalam-piofanana ho amin'ny fomba fijery miabo ity, satria raha mbola tsy nanana fanandraman'ny finoana velona ny olona iray dia ilainy ny mandalo am'izany lalam-piofanana izany. Manampy azy zany, saingy zao tsy ho tanteraka ho any amin'ny tanjon'Andriamanitra raha toka mijanona fotsiny eto amin'ity tontolo izay voafetra ity ny tanjony izany fomba fijery miabo izany. Andeha asaiko ianao mba hijery ao amin'ny Petera 1:1 ka ny 9 sy ny 10. Zao ny voalaza amin'ny anaran'i Kristy: ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto,
tsy mety levona voatahiry any an-danitra, zany no manin'Andriamanitra ao atsika. Ny tanjona zay tratraritsika, ny vina zay irosontsika eto am'ty tontolo voafetra ity, de zany voambara teo zany. Ambaran'Andriamanitra amitsika ny tsy mety simba, ny tsy mety lo, tsy misy loto, tsy mety levona, zay efa voatahiry. Ary toizany, arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena izay efa vonina aseho amin'izao andro farany izao. Ry havana malala, manana tanjona ambony lavitra noho izay hitan'ny masontsika eto am'ty tany ity isika. Ambony lavitra noho izay mety ho takatry ny saina miabo avoaka ny lalam-piofanana eto am'ty tontolo ity. Ampiasaina izy ireny. Amafisitsika tsara fa ilaina izy ireny raha toy ianao ka mbola tsy nanao fanandramana velona makasika ny finoana. Fa rehefa tonga eo am'ilay fotom-pisainana zay mahay mijery lafitsaran-javatra isika, dia aza adino fa tsy ny lafitsaran-javatra hita maso eto no tanjona, fa ny lafitsaran-javatra zay ho manin'Andriamanitra ao atsika, na tsy hitatsika aza fa misy zany. Ary tsy maintsy hipetraka foana amin'ny fanontaniana manao hoe mino zany va ianao. Ny finoana mantsy de natao anokatra ny fijeritsika, izay na de efa miabo aza dia mba ho tonga any am'ilay antsoina hoe mandrakizay. Ny manana fomba fijery sy fomba fisaina miabo eto am'ty tontolo voafetra ity dia mijanona eto zany. Ilaina izany kanefa voafetra ihany raha toka tsy tarihin'ny finoana ho any am'ilay mandrakizay. Misy fanamarina ihany koa manao hoe tsy tokony ampifantoka ny fijerintsika hiverina amin'ny tenantsika ity fotom-pisainana pensée positive ity na ilay fomba fijery miabo. Ary eto indrindra no ampiavaka mandrakariva ny kristianina, fiainana kristianina, satria ny tanjona dia tsy ny hoe marani-tsaina, mazava-saina eto amin'ity tontolo ity ihany, fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fanomanana ilay mandrakizay. Ary izany indrindra no antony mahatonga atsika tsy milaza manao hoe ratsy ny manana ny amin'ny lalam-piofanana zay makasika ny fijery na fisainana miabo io, tsia. Azosika atao tsara ny mampiasa izany mba hafana mahazo medaly volamena eto am'ty tontolo ity. Azosika atao ny mahazo ireo karazana sertifika ary fanamarinana fa manana fotom-pisainana ambony isika eto am'ty tontolo ity. Fantaina mipetraka de manao hoe mitoy ve zany ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary eo ny miditra ny finoana. Io no mampiavaka ny kristianina zay mandeha amin'ny finoana, tsy voafetra fotsiny amin'ny fotom-pisainana miabo eto am'ty tany ity, fa mijery ilay tsy hita nefa misy satria voaomana, ary Andriamanitra mihitsy ilay mandrakizay no manomana izany, miasa ho am'izany izy. Eto ihany koa de tsara ny manamarika fa ity fijery miabo ity na fandehana fifidianana antsoina hoe mahita mandrakariva lafitsaran-javatra de tsy natao hampiverina ny fotom-pisainana am'izay tsara atao amitsika fotsiny. Mazana mantsy ny tanjona ao anatin'ity fomba fijery miabo ity de ny hifantoka am'izay ataontsika hoe ino moa le antsony azy hoe énergie positive. Izy moa zany de hoe izay tsara ao aminao no indraindrao, tsisy maharatsy an'izany. Ilaina mihitsy ny olona iray zay manana fanomezam-pahasoava, manana talenta mba hampiasa izany eto am'ty tontolo ity. Ary indrindra ho antsika kristianina zay mitory ny filazany tsara de tena ilaina izany. Tokony trandrahana mihitsy. Fa mitohy foana ny fanontaniana manao hoe atraiza ny ampiasantsika an'izany ihany koa mba ho any hitondra antsika ny fiainana mandrakizay. Ary efa nandalo teto amintsika teto lay afatra ny soratra masina manao hoe tsy maintsy mihena isika fa Kristy no mila mitombo ao amintsika mba hahafahantsika mahazaka miaina ny fiainana mandrakizay.
ao amin'ny Luka 4:20 ka ny 5:70 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy ahalala ny soratra masina. Tamin'ny andron'i Kristy dia nanokatra ny sain'ireo mpianatra izy, nanokatra rehefa milaza moa tsika hoe mpianatra dia mety hoe ilay 12 no hitantsika voalohany ao an-tsaina. Misy ihany koa ireo mpianatra izay taorianany izy 12 tonga hatrany amin'ny 20 tamin'ny asan'ny apôstôly. Ny zava-dehibe dia izao, asan'Andriamanitra ny manokatra ny saintsika, ary ny fomba fiasan'Andriamanitra ho amin'ny tanjona miabo dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny maizy atsika, fa mahatonga atsika hanaiky ilay fiainana ho amin'ny mandrakizay, fiainana mendrika ny mandrakizay izay homanin'Andriamanitra ho antsika. Alay fisary an-tsainany ny tenin'Andriamanitra, izay no mahatonga azy hoe manokatra ny saina ahalala ny soratra masina, satria ny soratra masina dia mitaona atsika ahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra ilay mandrakizay, ary indrindraindrindra ahay sy atakatra anaiky sy ho tia ilay fiainana mandrakizay, izay fiainana tsy voafaritra eto amin'ity voafetra misy antsika ity. Ao amin'ny Jaona 5:7-8 dia fantatsika fa ny soratra masina rehefa diniantsika dia manambara an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, ary mba hahafahantsika ihany koa mahita ny hoe manahoana zany hoe anana fiainana mandrakizay izany. Zany hoe ny fananantsika n'ilay fotom-pisainana miabo tia mijery lafitsaran-javatra dia tokony hifandrindra amin'ny antsoina hoe finoana izay mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy hifantoka amin'ny tenantsika na izay maizy atsika. Ilaina izany eto amin'ity tontolo ity, fa mila mihoatra n'izany isika satria ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy natao hanokatra ny fijerintsika hiverina ho amin'ny tenantsika ny fomba fijery miabo, fa ny finoana dia hitarika atsika, hitarika n'izany fomba fijery miabo izay ananantsika izany mba ho any amin'ilay mandrakizay, ary ilaintsika izany. Raha ny tokony ho izy zany ny tanjona mandrakariva dia ny mandrakizay, ary ny finoana ihany no ahafahantsika ho tonga amin'izay tanjona izay. Mety eo amin'ny sehatry ny mihiba itsika izao ohatra, satria ao anatin'ny mety korontana ny manodidina antsika, mety misy ady sarotra izay andalovana, eny mety hiteraka fakiviana, misy depression vokatra izany any amin'ny saina any korontana. Ilaintsika ny ampin'ireo izay mitondra ny lalam-piofanana ho amin'ny fomba fijery miabo, fa zava-dehibe ihany koa ny hoe miroso amin'ny finoana mba hahafahan'Andriamanitra manala antsika amin'ireny karazan-jahatra izay mamikitra eo amin'ny fiainantsika ireny, satria avy amin'ny fahavalo izy ireny. Koa tiana ny hitondram-bavaka izany fanandramana izany amin'izao fotoana izao, mba hahafahantsika miroso bebe kokoa amin'ny fanandraman'ny finoana, ilay ady tsaran'ny finoana. Rehefa maheno tsika hoe ady tsaran'ny finoana dia ao anatin'ny foto-kevitra miabo zany, tsy zavatra voafetra izany, satria Andriamanitra ilay tsy voafetra no mitondrasy anao ho any amin'ilay tontolo izay tsy takatry ny saintsika nefa azo atao ny manantena izany. Koa andeha hiroso amin'izany vavaka izany manasa antsika mba hiombona. Tompo Andriamanitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay noho ny asa magaga izay ataonao eo amin'ny fiainanay, asa izay ekenay amin'ny finoana mba hahafahana manala anay tsy ho voafatotra ireo toejahatra sarotra, ireo karazan-jahatra izay ampiasain'ny fahavalo mitazona sy mamatotra anay eto amin'ity tontolo voafetra ity. Misaotra anao izay satria azo antoka no avy, tsy hoe satria manana fomba fijery miabo fotsiny izahay, fa miaina finoana,
miaina fanantenana zay azo antoka tsy voafetra ny zavatra na voelingelona ny zavatra mamatotra eto am'ty fiainana ity saotranao zay ny am'zany tombontsoa zany ko angatahnay mandrakariva tompo ao nitoizany zany fanandramana mafinaritra zany sy tsara anananay fiadanam-po eo am-piandrasana ilay fotoana be voninahitra zay efa nampanantenainao ho anay tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Raha itsika ho tombotsony mbola afaka mifanasa indray a rehefa niara-niatrika iny fotoana androany iny raha mpitso toy izao dia manantena isika fa ho arindran'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ka ampifaliana no iarahantsika miatrika indray ny loha hevitra raha mpitso mandra-pioana tompoko. With